Ange et Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Elmondes, mety ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes, hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Ilaina ny fisian'ny adevitra politika amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Maro amin'ireo mpanao politika eto amintsika nefa no tsy samy roso amin'izany noho ny tahotra sy tsy fananana haviana sy fandaharana asa mazava. Milentika amin'ny lafiny rehetra ny tanàna Antananarivo ka maika ny fanarenana aingana. Izay raha fehezina ny votoatin'ny famelabelaran-kevitra nataon'ny kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra namaly ny fanasan'ny centre ARUP nandritry ny famelabelarana narahana adevitra androany. Na izany aza, nisongadina tamin'ireo kandida rehetra ny viana sy ny programa ny kandida Tahina Razafinjoelina tamin'ireo lohahevitra no resahany. Lafo ny vidin'ny herinaratra avy amin'ny jirama ankehitriny manoloana ny fahatapahan-jiro lavariny hoy ny teo anivon'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires. Ireo orinasa afakaba izay tsy maintsy miroso amin'ny fampiasana ny angovo azoavozina saingy tsy nisy fiovana ny vidin'ny herinaratra mahatonga ny fatiantoka noho izay puissance souscrite fa afaka hiena mifanaraka amin'ny jirama izay. Teratany somaliana misy fitopolo no nikasany iondrana ho an'ny Mayotte tamin'ny alalan'ny vedety roa. Mpanjony malagasy no nahita azy ireo tany amin'ny nosy Ranja tany Nosy-Be. Nentiny onjan-dranomasina noho ny fahasimban'ny milina mampandeha ny vedety. Any ivelany, hitrangana fipoahana volkano goavana indray tany Reykjanes atsimo atsinana ny Islande. Isan'ny goavana indrindra ity fipoahana ity izay mahatratra 309 isan-tsegondra. Falitavona mandray tena kutombo klasy eto amin'ny kovavy eto amin'ny fampahalambavao amin'ny ity alina ity manatra ny araba ary manasanao am-pitiavana anjo izany hatramin'ny farany matoa an-datsoratra avy hatrany namboarantsika ny fotoana amin'ity alina sabotsy ity. Ilaina ny fisian'ny adevitra politika amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Maro amin'ireo mpanao politika eto amintsika nefa no tsy samy roso amin'izany noho ny tahotra sy ny tsy fananana haviana sy fandaharana asa mazava. Nafana ny adevitra nataon'ireo kandida ho ben'ny tanàna ny tanàna Antananarivo renivohitra misy sadimy namaly ny antso sy nanaiky iroso tamin'izany adevitra izany teny amin'ny ARUP faravohitra tamin'ity androany ity. Samy niezaka nampafantatra nandresy lahatra ireo mpifidy amin'ny vinam-piarahamonina sy ny vinam-pampandrosoana ijoroany sy tiany ho apetraka ho an'ny renivohitry Madagasikara ny tsirairay avy. Ilaina ary zava-dehibe ny fisian'ny adevitra tahaka izany amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao ahafahan'ny mpifidy mijery sy mandinika tsara izay tena manana viana. Viana izay azo tanterahana tsara fa tsy viana anarana fotsiny ihany ka rehefa tonga eo amin'ny toerana tsy misy tanteraka na iray aza. Ilain'ny firenena malagasy ihany koa nefa ny adevitra, indrindra ny adevitra politika amin'ny maha-firenena demokratika azy ary fomba efa fanaon'ireo firenena-dehibe demokratika ihany koa izany adevitra politika izany. Raha tsy ilaza afa-tsy ny tany Etazonia farany teo ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Mandritra izany no ahafahan'ny olo-pirenena tsirairay avy mitsara sy mamantatra ny fandaharana asan'ireo miadevitra. Eo ihany koa ohatra no fotoana ahafahana manao jeritodika ny lasa ka hanitsiana ny fomba famindra ahafahana miroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Izany hoe sady mampita no mandray lesona rehefa misy adevitra politika ny firenena. Toa tsy izany no zava-misy eto amintsika izay lazaina fa firenena demokratika. Maro ireo milaza fa andresy lahatra ny mpifidy tsy sahy akory miatrika izany adevitra izany. Manana viana ve izy ireny? Manana fandaharam-potoana maharesy lahatra azy ve izy ireny? Tsy vaovao amin'ny olo-pirenena ihany koa eto Madagasikara ny mahita mpitondra fanjakana tsy samy miatrika ady hevitra, tsy samy roso na dia amin'ny fifampiresahana latabatra boribory fotsiny ihany aza. Nandritra ireny entintsika fotsy mialohan'ny fifidianana ireny ohatra, efa maro ny antso nataon'ny mpitondra fivavahana, olobe, firaisamon'ny pirenena, mpanao politika
lehibena androm-panjakana sy ny sisa nangataka ny firotsona tamin'ny fifampidiniana hitadiavana vahaolana tamin'izany fotoana saingy tsy namaly na indray mandeha aza ny mpitondra matoa nefa ianao milatitsaka hovidiana raha kandida indrindra amin'izao fifidianana manakaiky vahoaka izao dia tokony olona manakaiky vahoaka ka mahafantatra tsara ny maharary ireo vahoaka ireo ny dikan'izay tsy tokony atahotra ady hevitra sy hampafantatra ny viana hoentinao matoa ihany koa ianao mpitondra fanjakana efa nofidiany vahoaka dia tsy tokony hisalasala iara-hidinika sy hitady vahaolana anasoa ny vahoaka entinao raha kandida na mpitondra fanjakana tsy samy miatrika ady hevitra lafi ny roa no azo hifehezana azy na kanosa na tsy manana viana araka ny efa natsidika iny dia miletika amin'ny lafiny rehetra ny tanàna Antananarivo ka maika ny fanerenana aingana izay raha fehezina ny votoatiny ny famelabelarana nataon'ireo kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra namaly ny fanasany centre AJUP nandritry ny famelabelarana narahana adevitra androany na izany ny songadana tamin'ireo kandida rehetra ny viana sy ny programa ny kandida Tahina Razafinjoelina tamin'ireo lohahevitra noresana Ivrisara kandida 5 tamin'ireo mpirotsaka hovidiana 7 eto Antananarivo renivohitra no namaly ny fanasan'ny centre AJUP faravohitra nandritra ny famelabelaran-kevitra narahana adihevitra nokarakarain'izy ireo androany niara-niaiky avokoa ireo kandida nandritra ny fandraisam-pitenenana fa milentika amin'ny lafiny rehetra ny renivohitra Madagasikara ka maika ny fanarenana azy ho an'ny kandida Tahina Razafinjoelina fototry ny olana ho an'ny firenena manontolo ny tsy fisiana antoko manana viana mazava mitondra ny firenena tsisy vina fa olona ny antenantsika navitra atsika azazavatratsika firenena mameso dia manatantitsika firenena mameso manana vinanantoko izy koantsa hoe ny vinanantoko mampandroso firenena zay mahatonga ny teny zao le fanovana zao le fanovana ny vinantoko ndraiky dia vina efa tamin'ny taona fosy hoany efatra amby folo taona zay nambola volazy io fa tsy hoe toko zao fotoana zao dia hoe teny Antananarivo numérique tsika na miteny fanabeaza diso efa efatra amby folo taona lasa no nanaovanay ireo vinireo ary natolotra foana ho an'ireo antoko zay ny foananay namafisin'ny kandida Tahina Razafinjoelina ihany koa fa asa mitondra fivoarana fa tsy kabary rendrarendra ho azy ireo no atolotra ny tanàna Antananarivo sy ny mpanolontsaina ao aminy porofon'izany ny ama na ny asa maharitra ho an'Antananarivo izay efa natao mialohan'ny fampelezan-kevitra kandida nantoko efa niomana ny tenako hoy Tahina Razafinjoelina ka efa tazana avokoa ny vahaolana amin'ireo lafinjavatra marary ny ponina Antananarivo isan'izany ny vahaolana mikasika ny etrantrano misy fanjantanana dia eo amin'ny enina fisanjato tany recouvrement fiscal arakaisika IFPB impôt foncier sur les propriétés bâties tsy maintsy niomana ianao jerandray ionan'ile zao tsy misy akory le cartographie any ampiasaina ka raha mitensika tsy programme ny numérisation dia namitenareo fa raha tsy programme le fa vita teo aloha rehetrarehetra dia zao tsika zao amin'ny herinandro androantsika sabotsy ataokeo amin'ny herinantsina ny ivoaka ny numérisation tanàna Antananarivo ataonay asanay izy ary atolotra emparetretena ho an'ny ekipa rehetra zay mazoto andray an'izany dia miaraka amin'ny lohatrano miaraka amin'ny trano miaraka amin'ny tombotrano ho apetraka ambonina karta sika ahafahantsika mamana ny olona ny etratrano satria ny etratrano dia constitué faravakely efa polisanjato volamitra commune ny FPB faravakely ka rehefa io tsy voafeny mialatsiny fa zavapoana ny fampanantenana ary io resaka arabolitra ny ekonareo betsaka tsy vitany arabolana izy fa zao kosa rehefa tsy voafeny arabolana dia tsy mandeha fitantana efa ray volana teo eo no nandefasana ny fanasana hoy ny mpikarakara teo anivon'ny centre AJUP tamin'ireo kandida 7 isan'ny tsy tonga namaly ny antsoandroany ny kandida Iromara sy ny tim ny ady hevitra eo amin'ireo kandida izay zava-dehibe mandritra ny fotoam-pifidianana toy izao ka mampametra-panontaniana ny tsy fahatongavan'ireo kandida roa tena sarotra be ny malaza dia leo zareo nanotaninana zay koa nytany asa ena hoana monareo mampananteny nefa tsy tonga ie zay ireo zavatra anankiray fa za zany tsy te hiresaka an'ireo tsy te hiresaka amin'zareo reo satria tsy tonga izy dia tsy hitako zay ho tenenina fa dia ny kandida tonga androany kosa aloha dia hisaorana hatrany amin'ny fahavononany hiatrika an'izany atao hoe débat ao anatin'ilay ataontsika hoe pluralisme démocratique zay satria ao anatin'ny adihevitra sahala amin'izao no ahafahana
ampivoahana ny hevitra ny tsirairay avy sy ny hoe ahafahana manazava ny safidiny olo-pirenena amin'ny fiatrehana izany fifidianana communal sy municipal izany amin'ny faha 12 ny volana desambra ho avy izao. Ankoatry ny teto Antananarivo renivohitra, nahitana ady hevitra mitovy tamin'ny nokarakarain'ny centre ripteto faravohitra ihany koa ny tany amin'ny diocèse-ny Fianaratsoa, Toliara, Antsiranana sy Mahajanga. Ho amin'izay fifidianana bentanan'izay hatrany dia manohana tanteraka ireo kandida ny fanoherana rehetra ao amin'ny faritra vakina karatra ny antoko malagasy miarimiainga hoy ny filoha nasionaly nyty antoko ity Ajo Andriany Anarivelo izay tonga tany an-toerana nanotrina ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida laharana faharoa Andry Jean-Jacques izay anisan'ireo kandida ny MMM ho an'ny fifidianana bentanana ao amin'ity commune Ambatomena ity ny zoma lasa teo. Anisan'ireo commune roapolo mandrafitra ny district n'Antsirabe faharoa atao anatin'ny faritra vakina karatra ny commune Ambatomena izay ahitana mponina manodidina ny 3 alina eo ary ora maromaro vao tonga aty amin'ity toerana ity noho ny faratsiany lalana izay tsy mba nisy fijerevan'ny fitondram-panjakana akory. Betsaka ireo nitondra ity commune ity teo aloha fa ny taona 2024 no nanomboka ny tantana ny commune Andry Jean-Jacques Andrietotosoa izay natolotry ny antoko malagasy miaramiainga ary nanomboka teo no anisan'ireo commune sangany amin'ny fampandrosoana aty amin'ny district n'Antsirabe faharoa ny commune Ambatomena. Amin'izao fotoana fampelezan-kevitra izao dia mbola natolotry ny antoko malagasy miaramiainga ho vidiana ho ben'ny tanàna atao anatin'ny commune Ambatomena district n'Antsirabe faharoa ihany ity kandida izay mitondra laharana faharoa ity. Izy dia efa ben'ny tanàna izay nitondra sy efa nampandroso ity commune ity tao anatin'ny 9 taona sy 5 volana ary anisan'ireo ben'ny tanàna sa manohatra ny tsararany sy ny tsy mety eto amin'ny firenena nandritra fotoam-piasany ka mandraka ankehitriny. Fokotany vala ao anatin'ny commune Ambatomena no efa nisitraka fampandrosoana indrindra fa ireo fotodrafitrasa toy ny poste avancé izay natsangana ho an'ireo zandary sy ireo sekoly ary tetika sa marobe ary mbola hotohizana ireo asa fampandrosoana ireo ho ity kandida laharana faharoa ity nandritra fampelezan-kevitra izay nataony teto amin'ny commune Ambatomena. Ny zavatra ny teneniko teto tamin'ny 5 taona dia reny hita amin'ny masonareo reny. Fokotany valo no nanaovantsika fotodrafitrasa tao anatin'ny 4 taona sy 5 volana. Manarak'izany dia izao nampanantenantsika teto Ambatomena ny hoe fitantanana madio sy mangarahara. Ity zavatra ity tsara ho fantatrareo tsara. Raha nandray fitantanana tao amin'ny commune Ambatomena ny tenako tamin'ny volana janoary taona 2024 dia 20 tapitrisa ariary ny trosa izay napetraka ny ben'ny tanàna teo aloha no vataninay tao anatin'ny commune Ambatomena. Fa rehefa nametra-pialana kosa ny tenako tamin'ity taona 2024 ity voalohany volana oktobra nametraka ambom-bola 9 tapitrisa ariary tao amin'ny commune hoentin'ireo ben'ny tanàna mpisolo toerana ampandehanana ny raharaha ny commune Ambatomena. Midika izany fa nanao fitantanana madio sy mangarahara isika tamin'ny fitantanana ny commune tao anatin'ny 4 taona sy 5 volana. Tonga dia toerana ny filohany antoko malagasy miaramiainga Ajo Andriany Anarivelo nanotry n'izao fampelezan-kevitra izao nandritra fandraisam-pitenenana nataony no nitondrany hafatra ho an'i Madagasikara ho an'ireo izay mampitahotra ny safidy-bahoaka amin'izao fotoam-pifidianana izao ary namafisy ny fany antoko malagasy miaramiainga dia manohana tanteraka ireo kandida fanoherana rehetra aty amin'ny faritra vakina karatra. Nandeha tamin'ny lalana teo tsara sa ratsy ny lalana miakatra ve vidin'ny paoma dia izany zavatra izany no hijoroana amin'ny fanoherana tsy hoe anohatra fe anohatra fotsiny fa anohatra manaitra any olona izay mitondra ny hoe mijaly ny vahoaka ka samy amin'ny teny satria raha olona tsy samy teny an'izany dia manao tsinotsinona antsika vahoaka kanefa izao olona izao dia niady nanatsarana azy tsy nivarotra bobo aminareo izy araka ny voalazany teo fa kosa nilazany marina reto ny vitako dia nataony ny tsy vitany ary dia tafany lalana ny avitana azy arapitso zay natao hoe fampandrosoana. Isika ato anatin'ny antoko malagasy miaramiainga dia manohana ny kandida ny fanoherana rehetrarehetra aty amin'ny faritra vakina karatra. Mazava angambizay satria mila feo iray isika, mila hery iray isika ahafahana manova firenena. Ho anareo izay miezaka mampitahotra tindray afatra ho an'i Madagasikara ray manontolo. Ianareo izay miezaka mampitahotra ny safidim-bahoaka aza dininareo sao tsy tsaroanareo fa 5 taona ny mandaha amin'ny ben'ny tanàna, 4 taona mandaha ny filoham-pirenena
telo amby roapolo sy roa arivo dia tapitra amin'ny roviny 20 amby roapolo sy roa arivo ty ben'ny tanàna dia mbolo ben'ny tanàna foana rapitso niza filoham-pirenena eo ka tandrehany sao diso fotana ka mamitaka olona fanoavy dia ny ben'ny tanàna fa tsy ny filoham-pirenena perinasa akoriny saona tompoko lahy makasiraka tompoko vavy isika tsy maintsy mandeha sahoana nanotry n'izao fampelezan-kevitra teto amin'ny commune Mbatomena izao ihany koa solom-bavim-bahoaka izay voafidy tato anatin'ny distrikana Antsirabe faharoa manao tanteraka ity kandida laharana faharoa izay natolotry ny antoko malagasy miaramianga ity anankiroa ihany rehefa fividianana miandre mitovitovy le soratra hoe fidio hitanareo dia io fidio raha sonasoratra andra le aloha dia lasa fadio nareo ka fidio ihany zany zaka fadio ny olona plaza tsao tsy hitondra ny Mbatomena ty afampanjona tomplaza tompova araka izany dia anisan'ireo kandida natolotry ny antoko malagasy miaramianga eto amin'ny commune Mbatomena atao anatin'ny distrikana Antsirabe faharoa fatrivakinakaratra ity kandida izay mitondra ny laharana faharoa ity izany makasika ny fividianana ben'ny tanàna fa lafim-baovao hafa dia lafo ny vidin'ny herinaratra avy amin'ny jirama ankehitriny manoloana ny fahatapahan-jiro lavariny hoy ny teo anivon'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires ireo orinasa afakaba izay tsy maintsy miroso tamin'ny fampiasana ny angovo azo avozina saingy nisy fiovana ny vidin'ny herinaratra mahatonga ny fatiantoka noho izay puissance souscrite tsy afaka ahena ny fanarahana tamin'ny jirama izay fitinokonoina mbola lafatra ny herinaratra avy amin'ny jirama na eo aza ny fahatapahan-jiro mifanesy izay hiaretan'ireo orinasa afakaba eto amin'ny tsika ranambarany teo anivon'ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires tsy maintsy nitady vahaolana aingana ahafana manohy ny asa isan'andro ireo orinasa ireo raha ny fanazavana isany amin'izany ny fampiasana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro hita fa tsy misy fiovana ny vidin'ny herinaratra avy amin'ny jirama na tsy miasa firy intsony aza izany raha ny fanazavana kanefa zany ao agnatiny koa mbola misy lafinakiray izay milajerena resaka contrat miaraka amin'ny jirama io resaka hoe puissance souscrite mazava azy zany raha ohatra orinasa anankiray mampiditra ny énergie solaire ny puissance souscrite izay ilaina amin'ny jirama zany enina nefa jirama no milaza hoe afaka ampiakarinareo fa tsy afaka ampidinareo nefa ina moa ny ahoana moa ny ataon'le orinasa zany raha ohatra hoe sady mandoa an'le an'ny jirama izy nefa izy efa mampiasa ny énergie solaire io zany mbola misy zavatra ho jerena resaka teknika io resaka io contrat ny jirama io tokony avela zany le orinasa zany afaka mampidina zany puissance souscrite zany satria fa niditra amin'ny énergie solaire na koa niena le activité ankilany efa tamin'ny taona 2024 no nahita fifanarahana arabatra samihafa ireo orinasa ka tsy afaka hemitra intsony amin'ny famokarana ankoatra izay olana amin'ny fahatapahan-jiro izay maro ireo sakana pitsopitsony izay tsy maintsy ivahana ireo orinasa mahatonga ny fiainany vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ireo orinasa afakaba ireo izay tokony anana lalam-barotra tsara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena azo atao hoe nety izy tamin'ity taona ity ary be da be mihitsy fa suppositionné hoe andao anao namo ataontsika hoe source d'approvisionnement aty Madagasikara fa isika zany tena mbola misy sakasaka maromaro zany mahatonga le chef d'entreprise le ina ahoana ty akoatan'le dia dia le resaka TVA io dia resaka douane koa zany hoe zavatra majinijinika ireo zany mahatonga le orinasa zany dia mifantoka amin'io andeha amaolana zay environnement afana izy mamokatra tsara fa lasa nefa tokony ny ataony zany dia mandeha mitady marché mandeha mivarotra tokony zay zany ny asa voalohany zay ataon'le orinasa dia lasa mifantoka amin'ny zavatra le majinijinika eo resaka douane resaka dia resaka resaka andrasana amin'ny jirama ny fanatsarana ny tolotra manoloana ny olana ny fahatapahan'ny herinaratra taoriany fifanarana izay nataon'ireo vondry ny mpandraharaha sy ny fanjakana hoy ny GEFP ankoatra izay ihany koa ny tokony anamafisana ny serasera amin'ny fahatapahan-jiro mifanesy eo anivon'ny jirama raha ny fanazavana ahafahan'ireo orinasa mandritra ny asa araka ny tokony ho izy
tsy misy tanteraka izay rehetra nampanantenan'ny mpitondra fanjakana tamin'ireo mpampianatra hoy ireo teo anivony sempamanosy ao amorony mani raha nanao fanambarana miaraka miantso nisy olombavambahoaka ihany koa izy ireo tsy andany ankamehana ilay volavolan-dalàna ny fenitetim-bola mpanjakana 2024 fa andinika tsara ireo mpampianatra ao amorony mani izay nilaza fa tsy anaiky hatramin'ny fanany raha tsy misy ny fijerena ny fampanantenana ireo fanatanterana ireo fampanantenana efa natao azy ireo fampanampanazavana tsy anay ny mampazy ahy fanampanantena ny filohan'ny repoblika tamin'ny fampelezan-kevitra fa ho taperina ho rekritena daholo ny maître fram mandrapahatonga ny taona 2024 izany hoe tokony andray mpampianatra 2 alina isa-taona farafahakeliny mbola anao mafisy ny solom-bavamboaka izany tamin'ny fampelezan-kevitra izay nataony ampatsivina etaona ihany koa fa tsy nisy ny recrutement nandritry ny 2 taona efa nylonanina tamin'ny taondasa ihany koa ny 9 alina izay indemnité de logement ho an'ny mpampianatra mpiasa-mpanjakana ary teo ihany koa ny 3 hetseriary subvention ho an'ny mpampianatra maître fram izany hoe ireo rehetrareo dia mbola tsy nisy voaray avokoa ka noho izany dia miantso anareo solom-bavambaoaka izahay mba tsy andany io loi de finance initiale io fa tsy anaiky hatramin'ny fiarany ny mpampianatra eto amin'ny faritra Moromani ary manerana Madagasikara. Mitoetra ihany koa ny fitakina ny famerenana ny volan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny CEG Tanimalandy Mahajanga vola izay voalaza fa nanjavona nandritra ny fitatana ny talentin-tsekoly teo aloha Anjarobera Kolo Mahajanga. Mbola vonina ny feosiny sary makasika iny fampalalambavao iny fa anoizantsika azy dia mihamahazovahana ny enanivon'ireo sekoly isan'ambaratonga ny eto Madagasikara ny herisetra any an-tsekoly na ny harcèlement scolaire raha ny zava-misy enan'ireo mpianatra amin'izao fotoana izao miseho amin'ny endriny maro ity harcèlement scolaire ity ary misy fiatraika ny ara-batana sy ara-moraly ho an'ireo mpianatra tratran'izany. Christian Dimbo no mitondra ny fanadihantena makasika izay. Misy eo amin'ny lafiny maro ankehitriny ny herisetra any an-tsekoly na ny harcèlement scolaire raha ny zava-misy iainan'ireo mpianatra enanivon'ireo sekoly maro eto Madagasikara amin'izao fotoana. Misy fiatraikany maro na ara-moraly na ara-pitondran-tena ho an'ireo mpianatra izay tratra ity harcèlement scolaire ity. Ny tsy fahaizana mandanjalanja izany ho ny mpanabe ara-piarahamonina eo anivony ny fikambanana tsy miankina iray. Ny harcèlement scolaire dia mety amin'ny lafiny BDP mety BDP koa fomba fitrangany amin'ny alalan'ny fanambaniana fitenenana ratsy manompa ny namany eo ihany koa tonga hatrany amin'ny fikasitanana dia izay zavatra izay nefa dia misy vokadratsy ny BDP any amin'ny ankizy anankiray ny vokatra izany nefa amin'ny ankizy anankiray izay hiarany mety hitondra tsy fahatokisantena lasa matahotra ny andeha hianatra ary sanatry izany mety ho tonga hatrany amin'ny famonoantena mihitsy ny arany rehefa tena mafy be le zavatra mahazo an'ilay ankizy any am-pianarana. Manomboka eo amin'ny kilasy ambaratonga faharoa no ahitana fitombony ity harcèlement scolaire ity hono nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly tsy miankina iray. Saika ireo mpianatra manana toetra malefaka ankilany no iaran'izany. Ny resaka herisetra ty amin'ny sekoly dia manomboka any amin'ny ankizy madinika efa misy any amin'ny ambaratonga ambany dia hatrany amin'ny lycée fa mihena arakarak'izay ilay izy. Dia ny tena mafimafy kokoa zany dia eo amin'ny collège eo zany no mafimafy satria lasa adolatsento ilay ankizy dia eo daholo mivoaka samy manana ny toetrany miova ny vatana sy ny rehetrarehetra. Dia matetika koa hoe ny ara-batana le hoe le bebe vatana no manjakazaka ohatrany hoe mampiseho an'izay zavatra izay. Dia matetika le ankizy hiarany moa le ankizy le somary hoe manana toetra introverti somary mipetrapetraka milamindamina. Ankoatra ny fanabeazana any an-tsekoly andraikitry ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina ihany koa ny manara-maso ireo ankizy ary anabe azy ireo amin'ny alalan'ny fanabeazana sy fahalalana ny fahaiza-miaina ho hiatrany ireo mpisehatra amin'izany.
iverenantsika ilay vaovao avy any Mahajanga teo dia mitohy-atrandry ny fitakiana ny famerenana volan'ireo ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny CEG tany Malandy Mahajanga. Vola izay voalaza fa nanjavona nandritra ny fitatana ny talentsekoly teo aloha. Avoay ny volanay io atrano no sora-baventy hoentiny ireto ray aman-dreny ny mpianatry ny CEG tany Malandy eto Mahajanga mitaky ny vola izay efa nalohan'izy ireo nanjavona nandritra ny fitantana ny talentsekoly teo aloha. Ity farany izay nilaza tamin'ny haino aman-jery hafa teto Mahajanga raha ny filazan'ireto ray aman-dreny ireto fa efa voasoratra tao anaty PV avokoa hoy izy ny pitsopitsony tamin'ireo volana alohan'ireo ray aman-dreny ireo. Ireto ray aman-dreny kosa izay milaza etsy andaniny fa manday izany tanteraka fa mitaky hatrany ny famerenana ny volany. Voalohany makasika n'ilay sara mpisoratana anarana ny fanarahana teto Amasom-bahoaka teto dia 10,000 sy 2 ariary ny aloha. Io 10,000 sy 2 ariary io dia voatsinjara ohatran'izao hoe 10,000 sy 1 ariary no alohanay ho karama ny fram sy andoavana assurance ny mpianatra. Dia ny 1 ariary andoavana ny zavatra nilazainy hoe bulletin carnet de correspondance sy ny isan-karazany. 1 ariary dia efa voalaza fa afaka mampiodina n'ity sekoly ity raha ny isan'ny mpianatra mianatra ato amin'ity CEG ity no jerevana. Zay no fanarahana. Io 7,3 ariary io tsy ny fanarahana taminay. Raha milaza izy fa manana an'izany procès verbal zany dia procès verbal sandoka zany. Satria nahoana zahay tonga teto ny vorona napaka an'io dia tsy nilazana hoe tiany procès verbal ny zavatra nitapahantsika teo fa fiche de présence no namena nataonay dia tapaka ny tapaka rava zahay nody. Ka raha milaza izy hoe misy procès verbal momba an'izany dia mbola fisandohana koa zany. Ary zay fisandohana zay dia sokajinay raha ny lalàna kely fantatray dia tonga amin'ny hoe fanararota-pahefanana abus de pouvoir. Tsy misy fangararana tanteraka ny fitantanana arabola ka tsy misy afa-tsy ny famerenana ny volan'izy ireo hatrany no angatany ireto ray aman-dreny ireto. Fa nenay dia fitakina ny volanay fotsiny raha misetaleo eo avereno ny volanay zay ihany nenay avereno ny volanay. Rehefa averinao io volanay io mangina zay ihany tsy mitabataba eto tsony. Araiky ny loaranom-baovao hatrany dia tsy hijanona ny fitakiana ataony ireto ray aman-dreny ireto ny amin'ny famerenana ny volany raha tsy voaveriny ny tale teo aloha ny volan'izy ireo. Ireto ray aman-dreny ny mpianatry ny CEG tany Malandy ireto izay efa nitondra ny raharaha eny anivon'ny biro Maleotena misana ny ady amin'ny kolikoly sy tany amin'ireo antanatohatra maro samihafa amin'izao raharaha izao. Toka eto amin'ny fotoanany dokam-barotra isika ho arin'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara miverina ny hatsarany ary vao maika mipikery Elmondes kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena loko mangirana sady mateza mahazaka ny fiovan'ny toetrandro. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mintsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatra karo. Vaolina vaovao be floral exotique lavande original lotony olanao vaolina nampiasaina.
eo ambany fiahina andriamatofolon'ny républicaine madagasikara andry rajoelina sy andriamatopo praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta christian tsay ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny asa tanany ny ofisy pirenenan'ny fizahan-tany eto madagasikara ary ny if toeram-pirenenan'ny asa tanana malagasy dia manolotra antsika ny tsenabe ny fizahan-tany andian'ny fahavalo sy ny andian'ny voalohany amin'ny tsenabe ny asa tanany izay atao eny amin'ny kianjan'ny barea mahamasina ny faha 1 amby 20 2 amby 20 ary 3 amby 20 novambra 4 amby 20 sy 2 arivo mpikarakara fivahinanana amin'ny sehatra amin'ny fizahan-tany sy mpanao asa tanana matianina maro manome lanja ny vita malagasy no izara amintsika ireo tolotra isan-karazany mandritra ny 3 andro andao izahany madagasikara andao anjifa ny vita malagasy tsy izy vidibidirany mpiara-miasa projet pic. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Participez à la 3e édition de la Semaine économique de l'Association économique Madagascar-Japon du 26 au 28 novembre 2024 au Grand Café de la Gare Antananarivo sous le thème Préparation et participation à la TICAD 9. Cet événement incontournable explore les opportunités d'affaires pour Madagascar. Au programme, conférences d'experts, ateliers interactifs 5S Kaizen et Omotenashi et une visite exclusive du site Odof. Clôturez cette semaine exceptionnelle dans une ambiance conviviale au restaurant Toratorio autour d'un délicieux ramen pour célébrer les succès économiques. Participation sur invitation uniquement. Infoline 034 45 685 85 ou asecomaja@gmail.com. Aimaja, bâtissant ensemble l'avenir économique de Madagascar. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Jusqu'au 31 décembre, accédez à l'univers Canal des 55 000 aréas avec la formule Access et le kit complet, parabole incluse et installation gratuite. Un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Offre valable dans la limite du stock disponible. Suis la lumière et chope les super promos. Des deals de folie sur tous les produits. Et en plus, t'as des méga en bonus. Qu'est-ce que t'attends? Rends-toi en Telma Shop et sur zooma.mg. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Mila fanovana sika ho an'ny fizakantena fatra sy fampivoarana ny commune. Sasy voninahiny pito tsara kokoa anao ny candidat atolotry ny malagasy miara-miainga. Ny 20 Desambra ho avy zao atoloro olombanina ny safidinao. Fidio be ny tanàna sy mpanolontsaina ny lisitra malagasy miara-miainga manerana Madagasikara.
isika sa isika miasa Tahina dia anisan'ny olona tsotra marina tia manampy ny hafa ary mahay miara-miasa amin'ny olona rehetra. Nampita fomba fisainana taminay mpianatra izy mba ahaizanay mifanampy fa tsy mifaninana. Verina indray atao anatin'ny tapany afany roa anoizantsika izay avy hatrany dia ho tanterahana ny androany tapahany ny fafito sy ny fahavalo ny volana desambra ho avy izao ny slalom Lastres XXL isy ihany koa mialohan'izay ny shakedown izay ho tanterahana ny fahatelopolo ny volana novambra ho avy izao ny sokatra nanomboka omaly ny fisolatana anarana ary noferana ho 40 ireo mpandray anjara amin'izany. Nanomboka omaly ary farana ny 20 novambra ho avy izao ny fisoratana anarana andiany voalohany ho an'ireo rehetra te handray anjara amin'ny Lastres 2024 slalom izay ho tanterahana eny Andranotapahana. Ifarana ny fahadiminy volana desambra kosa ny fisoratana anarana andiany faharoa. Ny fahafito sy ny fahavalo ny volana desambra ho avy izao no tanterahana ny slalom ary misy zavabaovao ho atolotry ny mpikarakara. Vaovao nentinay avy amin'ny club ACCT zany amin'ny slalom Lastres ho avy dia ny shakedown moa dia fahita ny anaty rally matetika ny rally any ivelany zany hoe fotoana alohan'ny rally ahafahan'ny mpifaninana mba mitsapa ny fiara sy mitsapa ny lalana mba testena ny condition rehetra hoe mitovy amin'ny andro fifaninana dia amin'ity slalom ity zany no isy shakedown slalom voalohany eto Madagasikara satria izay avy aty amin'ny club ACCT dia mitady foana zany nouveauté zavabaovao mba hanomezana fahafapo na ho an'ny sponsor partenaire na ho amin'ny mpijery na ho amin'ny mpandray anjara rehetra. Ny 17 ny volana novambra ho avy izao no tanterahana io shakedown na voalohany io ary isy ihany koa karazana zavabaovao ao anatin'izany. Nomena possibilité daholo ireo mpifaninana hitondra passager izay passager amin'ny shakedown zany izay tsy mpifaninana zany izay mbola tsy mpandray anjara amin'ny taranja slalom sy rally hoe mba ahafahana mampiroborobo an'ilay discipline zany. Raha ny fanazavana noferana ho 40 ireo mpandray anjara amin'ity slalom Lastres XXL 2024 ity ahafahana mianoka tsara ny fampisehoana rehetra eny Andranotapahana indray araka izany no ifamitoana ireo mpilalao sy mpankafy sport automobile rehetra. Teratany somaliana misy 70 ny kasa ny ondrana ho an'ny Mayotte tamin'ny alalan'ny vedette roa mpanjono malagasy no nahita azy ireo tany amin'ny Nosy Ranja sy tany Nosy Be. Nentiny onjan-dranomasina noho ny fahasimbany milina mpandeha ny vedety. Vehivavy misy 7 no namony ainy nandritra izany ka ny roa tamin'izy ireo no efa narino. Inany koa antsika mipitana amin'ny miresaka avy any ivelany dia nitrangana fipoahana volkano goavana indray tany Reykjanes atsimo atsinana ny Islande. Isan'ny goavana indrindra ity fipoahana ity izay mahatratra 310 isa-tsekondra. Isan'ny toeram-piatsonana amina toeram-pitsidiana any an-toerana no voakasika ankoatran'ny fahampitehana noho ny fiparitahan'ny afo hatrany amin'ny tambazotra fitariana herinaratra. Fipoahana volkano fahampitony ity nitranga tany an-toerana ity tao anatin'ity taona 2024 ity. Maro ireo mponina Islandais no efa tsy maintsy nafindra monina no ity resaka volkano ity tamin'ny taondasa ary tsy maintsy mbola nafindra monina indray no ity fipoahana vaovao ity.
mifarana hatrea tompoko lasi tompoko vavy ny fampalalamba avao hisorana feny anao nanjohatra amin'ny farany mametraka ny mandra-pioana mo amin'ny manaraka indray ny tenako veloma tompoko. vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.